La 4G Batelma vous présente Nivava. Manoloana ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ity taona ity eto amintsika. Lazany anaramaso akaiky izay fifidianana izay ny KMF Konoe sy ny Justice EP. Anambatra ny fomba fiasa sy ny traikefa izy ireo ahafana manaramaso bebe koa ny fifidianana. Angatahany ireo mpampianatra mpanabe mitokona ny anemorana ny fanadinam-panjakana roa na telo herinandro raha toa ka voavaly amin'ity herinandro ity ny fitakiny izy ireo. Tsy nazahoana fanazavana kosa ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany. Miditra amin'ny andiany fafito amin'izao fotoana izao ny fampianarana mamaky teny sy manoratra iarahana amin'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Tao anatin'ny efa taona mahery ny 50 ireo efa nahazo tombotsoa. Ny 20 jona 24 lasa teo no nisy ny fanimbana sy fandoroana fananam-panjakana sy barao-panjakana nataona andian'olona maromaro tao Port Berger. Betsaka ny zavatra simba tamin'izany ka tafiditra tamin'ireo simba ny fananan'ny ministera ny tontolo iainana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia totsaina androany ny fionana voalohany amin'ny filoham-pirenena Amerikana sy filoham-pirenena Rosiana. Teboka maro no hivototra ao anatin'ny fionana io raha ny fanazavana azo. Ny antsim-pirenena indray ho arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa eto amin'ny vaovao amin'ny Koly TV manantso ny araba ihany koa areo any amin'ny faritra izay manaraka ny vaovao amin'ny Koly TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Tontolo ny fifidianana avy hatrany no anomboantsika ny vaovao dia manoloana ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ity taona ity eto Madagasikara dia nilaza ny anaramaso akaiky izay fifidianana izay ny KMF Konoe sy ny Justice EP. Fanadina Henri Florian. Manoloana ny zotram-pifidianana izay etrena eto amin'ny firenena, mpiantsehatra maro ankehitriny no maneho ny fahavononany sy fanometanana anaramaso akaiky io fifidianana io. Nanambara ny iray asa sy fanometanana ny KMF Konoe na ny fanabeazana olom-pirenena sy ny komisiona episkopaly Justice EP anaramaso akaiky ny fifidianana eto amintsika ny aloha mandritra ary aorian'ny fifidianana. Ny fiangonana manokana azy dia afaka miara-miasa amin'ny reo karazana olona na fikambanana mitovy tanjona kanefa kosa manaja ny tanjona mahazo JDCP izay fatotra amin'ny fiangonana. Eto fiara-miasa izay atao zany araka ny tenenin'ny président Konoe teo dia ny hoe ahafahana mijery an'ity fifidianana ity ho soa ho an'ny vahoaka. Soa ho an'ny vahoaka ny antony manaovana izy ity satria ny antony dia le hoe mangarahara ozy nareo dia na koa moa ozy nareo marina dia ekeny rehetra. Tanjona apetraka ny azoana vokatra tsara kokoa amin'ny fanarahamaso ny fifidianana, indrindra mba hisiany mangarahara hatrany, eo ihany koa ny ahafahana manaramaso bebe kokoa ny fifidianana. Ny fiara-miasa eo amin'ny vony KMF Konoe sy ny Justice EP dia iompana be dia be ao anatin'ilay zotram-pifidianana ankapobeny. Na mielona mandritra na aorian'ny fifidianana zany dia itoy izay fiara-miasa izay amin'ny lafiny inona. Amin'ny lafiny aty amin'ny fanabeazana ao anatin'ny fifidianana, fanabeazana ny mpifidy. Amin'ny lafiny fampiofanana anatiny. Mety ho ivelany koa ary anatiny raha miteny anatiny zay zany dia ireo mpanaramaso sy ireo mpiantsehatra eo anivon'ny Justice EP sy ny KMF Konoe. Na izany na tsy zany toy ny fanao mahazatra ao anatin'ny fanarahamaso ny fifidianana dia amoaka ny vokatry ny fanarahamaso izahay fa tsy hamoaka ny vokatry ny fifidianana.
vonona ny anara-maso akaiky ny fifidianana iaraka amin'ny KMF koa hoe ny finoana katolika ao anatin'ny fikambanana Justice et Paix. Tanjona hatrany ny fanarahamaso akaiky ny fifidianana izay hisy eto Madagasikara. Nofarana tamin'ny fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny Rotota ny fotoana tamin'ny androany. Anamafisany fiara-miasa eo amin'ny Rotota ho fanarahamaso ny fifidianana izay. Tontolon'ny finoana kosa indray dia aza manaiky resy ny ratsy resy eo amin'ny soa. Io no hafatra lehibe ho an'ny rehetra. Nandritra ny lamesa lehibe izay nitanterahany kardinaly tsara azana Désiré Omaly tany Tomasina. Hafatra ho an'ny rehetra amin'ny ray aman-dreny azy. Henri Florian. Aza manaiky resy ny ratsy resy eo amin'ny soa. Io no hafatra lehibe ho an'ny rehetra. Nandritra ny lamesa lehibe notariany kardinaly tsara azana Désiré Omaly tany Tomasina tao amin'ny kanjabeny ny Stella Maris. Ny Eglizy no irahan'Andriamanitra. Isika vita batemy ary ihany koa nandray sakaramentany fankahirezana. Mazava loatra araky ny efoka voalaza tereo ambolohany, tsy zakan'ny olombelona, tsy vonina ibebaka ny marina. Dia ny famoretana amin'ny endriny maro no mety mitranga, fandroana, fampijaliana, fampitahorana ary mety mefara amin'ny famonoana azy. Ampiasaina ny herisetra. Mila miova toe-tsaina isika ry hava. Mila miova. Atsika malagasy ny tiako tenenina eto. Sao dia ho lasa fomba mampanao ny risoriso. Toy ny efa mazatra azy eo amin'ny fasahena amin'ny teny marina, nanampatrambatra tsara tamin'ny lahateny ho an'ny mpitondra, sy izay mihevitra hitondra ny firenena ny kardinaly. Nandritra ny fitariana ny sorona masina lehibe nataony. Nanamafy ihany koa izy fa tokony fanaraka ny tena lokan'ny vava sy ny ataon'ny tena. Mila mibebaka isika rehetra ho etrany izy, raha tsy izay tsy hatanty ny filazana ny marina. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tafahoana tao aoriana ny galazy nitotosainy ireo kitany opéra eran-tany izay nitotosainy natao Moscou. Mialohan'ny lalao famarana ny amboara eran-tany amin'ny ranjam-bola kitra ny filoha teo aloha Ratsiraka Didier sy ny filoha Rosiana Vladimir Poutine. Rasona Yandry. Ny fandray tanana ho fanamarina ny fiaonana teo aminy tao aorian'ny gala lehibe no totosainy ireo kitana eran-tany amin'ny opéra tao Moscou. Mialoha ny lalao famaranana ny amboara eran-tany teo amin'ny taranjam-baolina kitra ny filoha teo aloha Ratsiraka Didier sy ny filoha Rosiana Vladimir Poutine. Fiaonana izay noraketin'ny bureau d'information et de presse présidentielle russe TASS antsary. Araka ity vaovao ity, ny bureau d'information et de presse présidentielle TASS mihitsy no nanaparitaka ny sary. Mametra-panontaniana ny mpanara-baovao anefa fa raha ny filoham-pirenena malagasy ankehitriny Rajonary Mampianahery no nanao fitsidiana manokana tany Rosia ary niaona tamin'ny filoham-pirenena Vladimir Poutine sy ny tompona andraikitra ary ny mpandrara Rosiana dia tsy nisy ny tatitra ofisialy momba ny dia. Hatramin'izao tsy nisy nipika ny anton-dia. Inona no afenina? Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia angatahany ireo mpampianatra mpanabe mitokana ny hanemorana ny fanadina mpanjakana roa na telo herinandro raha toka voavaly amin'ity herinandro ity ny fitakian'izy ireo. Tsy nazahoana fanazavana kosa ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'ity androany ity. Fezo Ravaly. Fiaonana amin'ny Prime-Ministra, fanatanterahana fitokonana eny amin'ny lapan'ny Mahazo Arivo, ireo no kion-dalana lehibe amin'ny tsy herinandro ity andrasan'ny mpanabe ny valy ny fitakian'izy ireo amin'ny fitondram-panjakana foibe raha nambarany mialoha ny iverenan'ny fampianarana na tsy. Andray anjara amin'ny fanatanterahana ny fanadina mpanjakana ireo mpampianatra ireo raha ny fanazavana miankina betsaka amin'ny famahana ny fitakiana nefa izany. Tsy za irery ny tompona andraikitra amin'ny hampandena tsy ny examen fa miara-manapaka ny ao anatin'izay zavatra izay ny fanjakana foibe. Dikan'izany zahay tompon'antoka tanteraka ny fanadinana izay hitranga, tompon'antoka tanteraka amin'ny fitsarana amin'ny fanadinana, fa nefany kosa manoloana an'izay zavatra izay efa fantatsika tsara fa efa nisy 2 volana mahery na efa ndray 3 volana izao no nitsahatra ny fampianarana teo anivon'ny ministère de l'éducation nationale ho amin'ny 700 isan-jatony. Dia ireo mpianatra ireo tsy maintsy ampitoviana zo amin'ireo izay efa mpianatra any amin'ny privé na vita programme.
ka izany fanenjehana ny programme zany zahay efa manitrikitrika dian'izao fa mila fanemorana ny examen tsy hoe ahemitra folavitra be zany fa mba ahemitra 2-3 semaines mba ahafahana manao rattrapage an'ireo cours tsy vita raha mivaly ny fitakiana. Mikasika ny examen officiel zany dia efa mifanarahana eto Antananarivo ka hatrany amin'ny faritra rehetra satria izay manao tatrany amin'ny faritra foana fa tsy miditra tsy mivony la klasy tsy miverina mianatra amin'ny mpianatra raha tsy mivaly ny fitakiana ary tompona andraikitra amin'izany fitakiana zany ane blanche zany sanatry ny vava zay tsy sitraka ny fanjakana raha toka mbola miziriziry tsy hamany olana aty amin'ny éducation nationale. Malona ny famoahana naoty fanerena ireo mpampianatra hiasa nanatitra fanambarana tao amin'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ihany koa izy ireo ny maraina teo saingy tsy tao an-toerana ny toenany. Ny antefa tany amin'ny sekretera jeneraly ny tenin'ireo sindika. Tokony andraikitra zany tokony hijery akaiky hoe inona ny vahaolana mety atao. Farafaratsy ny anao manidy eto fampiresaka amin'reto mpampianatra reto fa tsy ianao sy ny edetao no alefanao. Ianao isanandro dia mipetraka ao mivoraho ary mahita an'reto mpampianatra bedibeto reto. Raha ny faritra vatovatsitsy na ny rery ihany angamba efa nisorony ianao fa tsy ilailay mihitsy. Tsy nahazona fanazavana araka izany teo anivy ny ministera ny fanabeazam-pirenena raha nanontaniana mikasika ny fepetra raisina amin'ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana sy ny fitsarana izany. Nandritra ny fandalovan'ny tany Toamasina nanokana ny EPP tany an-toerana nilaza ny filoham-pirenena fa handray fepetra mikasika izany. Efa nanao teno anareo mpampianatra zana-bahoaka tompo-kilasy tompo-vavy no mianatra amin'ny sekolim-panjakana efa akaiky ny fanadina aza sazina ny zana-bahoaka dia mahatsiaro ny ankizy rehetra manerina Madagasikara izay tsy mianatra dia hoy aho hoe tsy mety zany tsy maintsy mandray andraikitra isika andray matompo ray ministra efa mifampiresaka tamy fandray andraikitra ny miakasika an'izany mahaiza mifampiresaka ihany koa amin'ireo mpampianatra ireo. Andrasana hatreto izay fandraisana fepetra sy fampiresahana mahana ny olana ny mpampianatra izay iverena ny fampianarana amin'ny laony ny anatanterahana ny fanadinana amin'ity taona ity. Ankoatr'izay, raha toa ka mangataka ny emora ny fanadinana ireo mpampianatra manao fitokonana hanenjehan'izy ireo ny fandaharam-pianarana tsy mbola vita dia nilasa ny minisitra ny fanabeazam-pirenena ny herinandro lasa teo fa tsy hisy ny fiemorany ny fanadinana. Ny alarobia izao izotra hiazo ny lapan'ny praiminisitra ireo sindikany ny mpampianatra natanteraka fitokonana hitsahatra avy hatrany kosa ny hetsika raha ny fanazavana raha toa ka voavaha izany olan'izany. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia efa eo ampamaranana ny fandaharam-pianarana ny akamaroan'ireo sekoly tsy miankina amin'izao fotoana izao. Efa mivonona amin'ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana izy ireo raha ny fanadina natao. Mampiona Rakotorson. Tsy sakana ho an'ny fitohizan'ny fampianarana sy ny fanomanana ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao momba ny olana eo amin'ny fampianarana raha ho an'ireo sekoly tsy miankina izay nanaovana fanadihadiana. Efa vonona izy ireo amin'ny fanadinana izay ho avy eny fa nasanatria hisindray aza ny fiemoran'ny datim-panadinana. Sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana ny fanomanana fanadinana mizotra tsara satria ny mpianatra izany mianatra foana ary ny ray aman-dreny tsy hanaiky mihitsy satria sy mandeha sara ampianarana hoe tsy hianatra ny ankizy raha isinay foana ny mpianatra. Ny programa fampianarana zany nenay amin'izao efa mamitamita zany hoe fa miditra ao anatin'ny révision générale izay ho amin'ny mpanao fanadinana moa zany izay dia efa manomboka sara. Na eo aza ny fahavononana miteraka iay ho an'ny sasany io endriky ny laza adina amin'io fanadinana CPE avy io. Nahitana lesoka maromaro manko ny laza adina nomena ireo mpianatra nandritra ny fanadinana andrana CPE araka ny fanazavana azo. Ohatra teo amin'ny opération zao misy arakaraka ny tamin'ny réunion zany hoe tokony ny fipetraka sujet hoe du facile au difficile foana. Dia izy nefa hitanay misy question à trous dia ny anankiray à trois inconnus ohatrohatr'izany zany efa tsy dirako en détail. Dia ohatra ny nampanay anay ihany le izy satria ohatra ny enjakenjana. Ohatr'izay koa ny tamin'ny division trou ihany koa io sady à trou le izy mbola division compliquée tsy vitan'ny ankizy ao anatin'ny 15 minutes mihitsy. Nefa ny opération 30 minutes ihany dia lasa very be zany notin'ilay ankizy satria very amin'ny opération anankiroa izy zany. Lasibatra tanteraka eto ny zana-bahoaka amam-bolana maro ny tsy niditra an-tsekoly
Raha toa ka samy iziriziry amin'ny heviny ny mpitondra fanjakana sy ny mpampianatra, tsy ampianatra ny andaniny saingy iroso amin'ny fanadihadiana ihany ny ankilany. Tsy maintsy iroso amin'ny fanamafisam-pahaizana na akory amin'ireny toerana tsy miankina ireny ve izany ny mpianatra. Raha ny fantatra nefa, tsy latsaky ny 4 ariary ny vola aloha amin'izy ireny eny am-piandohana ary tsy latsaky ny 3 ariary isam-bolana ny ekôlazy mandra-pahatonga ny androm-panadinana. Raha tsy aivina, ireto ny datim-panadinana efa nisy fiemorana naroso ny fanjakana. Ny CEPE ny 14 hatramin'ny 17 Aogositra, ny BEPC ny 7 hatramin'ny 9 Septambra, ny CAE-EP ny 17 hatramin'ny 14 Oktobra, ny CAP-EP ny 20 hatramin'ny 21 Novambra, ny BAC général ny 17 hatramin'ny 21 ny volana Septambra. Mahakasika ireo hetsika syndikaly maro samihafa kosa indray dia mitohy ary tsy mbola vaovany ny olana syndika maro eny anivon'ny ministera isan-karazany amin'izao fotoana izao. Hetsakilan'izay nefa dia manomboka ny fanerena ankolaka na mivantana avy amin'ny ministera. Mikaela Romarina. Fampanantenana izay tsy notanterahana, fampidirana mpiasa-panjakana izay tsy natao, tsy fanajana ny mpiasa sy ny tsy fanomezana tambin-karama isan-karazany. Ireo amin'ny ankapobeny no takian'ireo sindikany mpampianatra izay isany ao anatin'ireo sindika maro manohy ny fitakiana amin'izao fotoana izao. Ministera tokony amin'ny solution fa tsy amin'ny pression. Milaza izy ao anatin'ny noty fa misy fifanarahana tamin'ny revendication izay namena ho an'ny mpampianatra. Kanefa neto izay dia mbola miteny fa mbola tsisy taratasy manamarina an'izany azonay ary mbola tsy nisy fifanarahana momba an'izany vahaolan'izany miaraka taminay mpanabe sy mpampianatra rehetra mitarotolona era Madagasikara. Tsy misy ihany koa ny service minimum fa resaka tsao animbana ny fitakian'ny mpampianatra izany raha ny fanazavany filohan'ny anefa. Efa lalovina sahady zao tolona ataon'ny mpampianatra zao ny fanjakana mampilalao an'ireny mpianatra université ary ireny sekoly privé reny izay lazaina fa ampanao cours amin'ny mpampianatra. Tiako manamarina fa zany olona zany tsy nahazo formation mikasika ny pédagogique. Dikan'izany anti-pédagogique zany zavatra ataondreo izany. Ary raha manambola anaovana zany ihany ny fanjakana, maninona tsy mijery ny ampandianana an'ireto fitakiana amin'ny mpampianatra reto. Fa tsy mila manao vahaolana tip-top tahaka izany. Ka tsara ampahafantarana ny rehetrarehetra hoe mitohy ny tolona amin'ny mpampianatra ary tsy miemotra zahay. Fitantanana madio sy mangarahara ny volan'ny mpampianatra ihany koa no takian'ny mpampianatra mpikaroka eny amin'ny ambaratonga ambony raha tsy laza afa-tsy ny mpampianatra mpikaroka na ny sesesa izany. Ankoatra izay dia tokony ho apetraka ihany koa ny fisian'ny asin'ny mpampianatra indrindra any amin'ny faritra izany. Iafara amin'ny fanatevenana ireo sindika eo amin'ny nivon'ny SMM ny hetsiky ny mpampianatra mpikaroka raha mbola mitohy ny be marenina ataon'ny ministera tompona andraikitra raha ny fanazavana. Raha vao ny CCS ny toliary université ny Manday moa zany no resahana manana olana bevata zany zahay ao toliary ao miresaka tokotany. Ny tokotaninay ao zany efa sy araky ny tokony ho izy sony. Eny Manday ny trano dia efa mifangaro ao ny mpampianatra sy ny fokon'olona izay atao hoe sarotra ny ilaza azy ao mpangalatra tany fa matoa izy mipetraka eny dia milaza fa tompony tany. Amin'izay toe zavatra zany dia efa sy mamela na mpampianatra hampianatra intsony zany ny zavatra misy satria efa miharo fandrahonana avy amin'ireny olona ireny. Ary efa sy isony ny fifanajana, sy isony zany atao hoe franchise universitaire eny amin'ny université ny toliara izany. Mitohy ary mitazona trano ny heviny ihany koa ny syndicat-ny postra sy ny fifandraisan-davitra amin'ny fialan'ny ministra Maharanty Jean de Dieu. Amin'izao zany aloha izay dia mbola tsy miasa foana raha tsy miala izy fa miangavy izay ary manao antsoavo amin'izay olona nametraka ny oranga io teo na filoham-pirenena na ny filohan'ny gouvernement ta miangavy izay asory olona io fa aza atao asorina ny ministère fa tsy afaka hiara-iasa amin'ny oranga io ny mpiasa rehetra atao amin'ny ministère amin'ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Miasa foana izahay satria izay no hery anananay dia tsy hiasa foana izay ary miasa ato tsy vitan'ny olona anankiray. Misy olona izay mieritreritra fa hoe aka ekipa avy any ivelany izy ho karamaina fa tsy havitany asa ato ary tsy izany koa ny mamany olana. Ampahany ihany ireo sindika mitaky ireo raha tsy laza afa-tsy ny eo anivon'ny ministera ny vola sy ny fitantanam-bola toy ny sindika ny hetra, ny sindika ny fahaditsiranana,
ireo sendika maro eo anivon'ny mpampianatra avy any amin'ny faritra sy ny maro hafa. Izay ny amin'iny fa miditra amin'ny andiany fafito kosa amin'izao fotoana izao ny fampianarana mamaky teny sy manoratra iarahana amin'ny vehivavy malagasy sy miara-miainga. Tato anatin'ny efa taona mahery ny 50 ireo efa nahazo tombontsoa tamin'izany fanadiny Iona Saina. Notanterahana tamin'ity andro an'ity ny fidirana ofisialy amin'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra iarahana amin'ny vehivavy malagasy sy miara-miainga. Ny fianarana tsy misy fetra ary izay manoro lalana mahitsy mamindra aina. Io no nanosika ny vehivavy malagasy miara-miainga nanohy hatrany ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ho an'ny olona rehetra izay miditra amin'ny andiany fafito tato anatin'ny efa taona. Androany fahenina amby folo ny volana Jolay zany ho an'ny fikambanam-behivavy malagasy miara-miainga fidirana ho an'ireo mpianatra mamaky teny sy manoratra andiany fafito tao anatin'izay fotoana nampisin'ny vehivavy malagasy miara-miainga izay dia tsara marihana fa tao anatin'izay nanomboan'ny famakiana teny sy manoratra izay nanomboka tamin'ny taona 2024 ka hatramin'izao dia teo amin'ny manodidina 50 teo ireo olona nahazo tombony tamin'izay famakiana teny mamaky teny sy manoratra izay marihana fa le olona ampianarina eto amin'ity foibe ny fikambanam-behivavy malagasy miara-miainga ty ihany koa dia tsy mifidy hoe antoko politika na sarangan'olona fa izay rehetrarehetra mangetaeta zany mila an'izay fampianarana mamaky teny sy manoratra izay dia manome izay an'izay fampianarana mamaky teny sy manoratra izay ihany koa. Ankoatra ny fampianarana tanterahana ao amin'ny foibe toeran'ny antoko malagasy miara-miainga etsy Ankerana, misy ihany koa ny fampianarana mamaky teny sy manoratra no tanterahana tany Alasora, Bongatsara, Ankadinandriana sy ny tany amin'ny faritra. Ny asa sosialy tanterahany VMMM izay maro lafy raha ny fanazavana. Ny asa sosialy fataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga dia mitohy indrindra zao amin'izao andro ririnina zao dia manome tombony andro ray aman-dreny sahirana amin'ny fanaovana famorana zazalahy faobe ny fikambanam-behivavy malagasy miara-miainga. Eo ihany koa tsy manadino ihany koa zay isa-taona alohan'ny fidirana an-tsekoly dia misy an'ilay fivarotana fitaovam-pianarana mora reny zany dia mandeha foana reny hatreto ankoatran'izay mbola hoe eritreretina ao atao hanampiana an'izay araka ny teny filamatry ny antoko malagasy miara-miainga hoe izay manoro lalana mahitsy mamindra aina dia izay mihitsy ny ataonay ao anatin'ilay fanomezan-danja izay fampianarana mamaky teny sy manoratra izay ho an'ny mpiara-belona rehetra tsy ankanavaka naiza eto amin'ny faritra ihany koa dia manetana an'ireo toerana misy ny vehivavy malagasy miara-miainga manerana ny faritra eto Madagasikara ihany koa izay vonona natanteraka an'ireny dia mahafaka manokatra ihany koa fa tsy natokana ho eto amin'ny foibe ihany fa amparitaka manerana ny Madagasikara izay famakiana teny sy manoratra ho an'ny olon-dehibe izay. Aory ny fampianarana mamaky teny sy manoratra, isy ny fampianarana informatika iarahana amin'ny VMMM. Fanampiana ny mpiara-belona ny tanjona, isy ny fampandrosoana miainga avy ny fotony, hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Ny 12 Jona lasa teo dia nisy ny fanimbana sy fandoroana fananam-panjakana sy barao-panjakana nataona andian'olona maromaro tao Port Berger. Betsaka ny zavatra simba tamin'izany ka tafiditra tamin'ireo simba ny fananan'ny ministerany tontolo iainana. Nidina tany an-toerana araka izany ny farany herinandro teo ny minisitra tompona andraikitra ny tady vahaolana. Rarsona Yandry. Raha tsy aivina ny nahatonga reto andian'olona reto nanao izany fanimbana izany dia ny fanesorana azy ireo tao anatin'ny faritra arovana Bongolava maitso satria dia mipotika tokoa ty ality no fambolena katsaka izay ataon'ireo olona ireo ao. Manao tetika ala izy ireo mba amboleny ary efa tafiditra ny anatin'ny atiala arovana izy ireo amin'izany. Efa tombanana ho ana 10 hektara maro nefa potika ka tsy maintsy nandray andraikitra ny teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana ny Aivoary ary ny ala ny ampy faritra Sofia niaraka tampitantana ny ala rovana mba ialan'ireo olondireo ao anatin'ny ala. Nisy mifandaminana izay napetraky ny lehibe mifaritra sy ny sambadrarahan'ny ala tany an-toerana tamin'izany niarahana tamin'ireo fokon'olona manodidiny ty ala ty fa saingy tsy nanaraka izany reto farany fa nanohy fanimbana ny ala rovana hatrany ka niroso tamin'ny fisamborana amin'ny fanjakana. Dia izay no niteraka ny savorovoro ny 12 volana Jona 2024 lasa teo. Nidina tany-toerana ny minisitra Ramdiate Ferson Guillaume Venance, ministra ny tontolo iainana, ny Aivoary ary ny ala, niaraka tamin'ny délégation maro tamin'ny faran'ny herinandro teo
niaona tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana tany an-toerana nitady vaolana niaraka tamin'ireo vahoaka ihany koa. Tokony ataontsika fomba fiasa ny firesahana atombokinareo any amin'ny fokotany miakatra amin'ireny tanàna sy ny ambaratonga rehetra. Ka ilay olana maromaro na vitsivitsy na rosonareo tao indrindrandrindra hoe tsy fahampian'ny fivelomana ny asa hoentina mamelona fianakaviana dia azo atao tsara ny fampiresaka manomboka any amin'ny président'ny fokotany hatrany ambaratonga ambony. Araka ny resaka nataontsika teto raha esorona avy amin'ny atiala esahanareo ianareo dia mety ho sahirana ara-pivelomana. Andramo zay sosikevitra atolotro anareo zay mambole sonjo koa sonjo koa mora volena mambolia akondro mambolia papay mambolia zavatra maro tsy ajano le tsakitsako tsy ajano fambolem-bary tsy ajano fambolem-balahazo bageda ary eo no angaveko ny teknisiana mba ifanometanina amin'ireo vahoaka reo hijery fa arakaraka ny velara-tany ananany moa ve tsy azonareo ny fanolotanana hamatapatatra ny vokatra mety ho azo amin'ny tany ananan'io ka hahavelona azy mandritsy ny ray taona herintaona eny ary fa misy ambiny ambiny ambimbava. Tao ireny izay fihaonana tamin'ireo vahoaka voakasika amin'ny vantana amin'ity olana ity dia nivoaka tamin'izany ny vahaolana toy izao. Ireo olona izay mamboly amin'izao ny tampon dia afaka maneho malalaka amin'ny fambolen'izy ireo fa kosa manaraka amin'ny fepetra rehetra ao anatin'ny boky andraikitra izay apetraky ny teknisianina. Tsy azon'izy ireo atao intsony no manao fanitarana ny tany amboleny. Faharoa, ireo izay mamboly ao anatin'ny noyau dur na ny alafady dia miala tsy misy fepetra satria dia efa voararany lalàna amin'ny fanaovana izany. Ho jeren'ny komunina sy mpitantana ny ala kosa nefa ny ahafahana manome tany azy ireo amboleny mba nohizany ny velotenany. Fahatelo, ampiarina amin'ireo izay mbola maneho ny fambolena ao anaty alafady na noyau dur ny lalàna mifandraika amin'izany. Faefatra farany, tsy ekena ary tsy andeverana ny famotehana ny fananan'olona sy ny fandratrara ary ny famonoan'olona. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika ka manasanao ary anaraka izay ao amin'ny tapany faharoany vaovao no ahitantsika ny mahakasika ny tolotra vaovao izay omeny City Motors eo ihany koa ny tontolon'ny hosodoko izay ataona tanora rehefa avy eo ary. Samba, Manuccio Monzigia, Rallye de Wangour, première édition, troisième manche, championnat de Mada, Liverpool, Liverpool, Liverpool Soleil, Liverpool Suarivu, et alors Chamanguru, Banouan, Fanalamang, SA, FSAM, partenaire, région, alors Chamanguru, Orange, Fima, Besançon Hotel, Corridor, Copima, Souatrans, Transmangour, restaurant Telsou, Karenzi, Rallye de Wangour, première édition, Liverpool, Liverpool Soleil. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité. Double ton internet pour le même prix.
Profite des bonus sur les offres Telmanet. Tape le dièse 322 étoile 8 dièse. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Araka ny hitantsika teo iny The Battleship Island izy indray no horonan-tsara raha antsika anio alina eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia miezaka manakaiky hatrany mpanjifa ny City Motors. Moto vaovao Boxer Bajaj izy indray no vokatra vaovao atolony izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny kalitao izay manaraka ny fenitra ary afaka ampiasaina amin'ny lalana rehetra eto Madagasikara. Albertin Ramianarivo. Moto vokarin'ny orinasa Bajaj avy any Inde, marika Boxer 150cc. Io indray ny vokatra vaovao atolotry ny orinasa City Motors amin'izao fotoana izao. Manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia ny mpamokatra ireo vokatra, na eo amin'ny kalitao na ihany koa eo amin'ny fanatonana ireo mpanjifa. Ny dianay zany dia resaka dokam-barotra momba ny moto vaovao an'ny Bajaj. Dia le izy azo lazaina hoe tour du matin satria misy mandeha mahany amakany amin'ny faritra avaratra ny nosy dia misy mandeha any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Zany hoe resaka dokam-barotra fampahafantarana ny vokatra vaovao vokarin'ny orinasa Bajaj le izy. Zany hoe orinasa indiana moa zany le Bajaj efa irahantsika malala, ary efa iraha malala ihany koa fa ny Inde dia mitovy amin'ny lalana eto Madagasikara ihany. Dia izay no nahatonga ny orinasa Bajaj napiditra an'le moto vaovao antsoina hoe Boxer X650 mampanjakan'ny lalana ratsy. Afaka hoentina n'aiza n'aiza ity moto ity, afaka misidra ny lalana ratsy. Manana ny mampiavaka azy ihany koa ity Bajaj marika Boxer 150cc ity. Mampiavaka ny le moto zany dia zany hoe ny garde-boany efa avo. Ny kodiaran'le moto koa dia efa miavaka satria natsoina hoe special mix izy io. Zany hoe afaka miatrika ny lalana ratsy sy ny lalana tsara. Ny consommation mitsitsy dia mitsitsy satria 1,5 litre isaky ny 100 km ny ampiasaina na dia hoe matanjaka ary le izy. Ary ny orinasa Bajaj moa dia efa niaraka nefa nilazaiko teo hoe voalohany eran-tany eo amin'ny famokarana ny moto amin'izao fotoana izao. Manao tour de madaraka izany ny orinasa City Motors sy ny orinasa Bajaj avy any Inde mampafantatra ity Boxer 150cc ity. Androany nizotra ny azo any Mahevatanana sy Tamatavy izy ireo hanao fanentanana ity vokatra vaovao ity. Tontolon'ny zavakanto kosa indray dia asongadin'ny tanora malagasy manan-talenta amin'ny endriny hafa ny akaton'ny hosodoko. Tsy toy ny mazatra hatrezay hosodoko izay manana ny olana amin'ny fampivelarana azy raha eto Madagasikara manokana no jerena ho ireo tanora ireo fanadinina. Vololo miantalala. Sary an-taratasy hatrany no afantarany be sy ny maro ny hosodoko. Maro anefa ireo akora izay ahafana mamoaka izany hosodoko izany. Amin'ny endriny maro samihafa no entin'ireto tanora ireto hanosongadinana izany hosodoko izany izay natao amin'ny hoditra, fitaratra ary hazo. Mpanao pyrogravure, izany hoe sary dorana amin'ny cuir, support cuir na bois. Ny amin'ny sisiny koa misy support bois. Voalohany indrindra aloha ny mampiavaka anahy manokana dia ny hosodoko amin'ny fitaratra. Izany hoe ilay fitaratra mihitsy ny atao sary ohatran'izao hitantsika izao fa vao ambadika ilay izy ny atao dia mivoaka ohatran'izao. Ho anahy manokana efa ela no nanao sary hosodoko. Manana ny olany manokana ny hosodoko raha ho an'ny Madagasikara izay eo amin'ny lafiny fampianarana ary ihany koa eo amin'ny akora ampiasaina raha ny fanazavana nataon'ireo mpanao hosodoko. Ny eto amintsika manokana aloha voalohany indrindra be da be ny olany e. Raisiko fotsiny hoe raha eto amintsika zany tsy dia tena misy loatra ny fianarana matihanina ny fanaovana hosodoko. Manaraka izany ny loko sarotsarotra koa no mahita anazy raha eto amintsika. Fa izany rehetrarehetra izany fa tsy atao mankify satria eto misy atsika dia tsy maintsy mitady izay zavatra tsara sy mahafa-po anao no manome zavatra kanto ihany koa ianao amin'ny manodidina anao. Izay zany tena olona eto amintsika aloha amin'izao. Araka izany manano sarotra ny fampivelarana sy ny fivelomana tanteraka amin'ity kolotsaina iray ity raha ny eto an-toerana ka misafidy no haniveliny ireo malagasy matianina
amin'io sehitry ny hosodoko io aiza ho aiza manoloana izany ny fepetra sy ny politika matipaika oentiny ministera ny kolotsaina amahana izany olany mpanao hosodoko izany sy ny mpanakanto malagasy amin'ny ankapobeny. Tamin'ny 10 ora ariva ora frantsay no nigadina tao a Frantsa ireo mpilalao amin'ny ekipa pirenena frantsay. Fitsenanana makotrokotroka noho ny tsenan'ny vahoaka frantsay azy ireo sy ireo tompon'andraikitra frantsay samihafa eny amin'ny avenue Champs-Élysées. Nanambara ihany koa moa ny fanjakana frantsay fa hosalorana Légion d'honneur ireo mpilalao frantsay ireo. Fa manodidina n'izay resaka mondial 2024 izay hatrany dia tanàna maro tao Frantsa no nahitana fioharam-pe fitaoriana ny lalao famaranana ny Coupe du Monde 2024 mahaly iny. Isan'ny niaran'izay fioharam-pe izay ny tanànan'ny Lyon, Marseille, manodidina ny Champs-Élysées sy ny maro hafa. Magazay ampolony ihany koa novaky tamin'ny izay sombony tamin'ny sary tamin'izany ary. Izany zao nisy famakina fitaratra magazay may ety sy roa animba zavatra be. Mais ça gâche tout. Jusqu'à la fin du match, on a gagné. Nijery ny lalao famaranana aloha dia avy eo naharesy niandry ny fanolorana medaly avy eo niainga ny korontana tsy hay mihitsy hoe inona no antony. On sait pas vraiment pourquoi. Maresaka resam-pirenena izay hatrany dia totosaina tamin'ity androany ity ny fionana voalohany teo amin'ny filohan'ny pirenena amerikanina sy ny filohan'ny pirenena rosianina. Teboka maro no hivoatra ao anatin'izay fionana izay raha ny fanazavana azo fanadina. Voalohany taorian'ny volana maro nisy ny valandresaka samihafa tamin'ny filohan'ny pirenena amerikanina sy ny filohan'ny pirenena rosianina. Totosa-androany any Helsinki ny fionana amin'ny filoha roa-tonta. Ho fantatra mandritra ny fionana avokoa ny fifandraisan'ny firenena roa na ny États-Unis sy ny Rosia. Mialohan'ity fifanatrehana voalohany ity, samy nanambara tamin'ny alalan'ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety ireto mpitondra ireto ny amin'ny fahaizana mitondra firenena. Raha tsy heviny ihany koa ny nolazain'ny filoha Donald Trump omaly fa fahavalon'ny États-Unis, Rosia, Chine ary ny firenena mikambana. Mieritreritra fa maro ny fahavalontsika ohatra ny firenena mikambana manoloana ny sehatra ara-barotra. I Rosia ihany koa dia fahavalo noho ny anton-javatra maro. Hoy saingy tsy midika izany fa ratsy isika raha nambara ny omaly hatrany. Manay ny mety olazain'ity farany androany mandritra ny fionana io avokoa ny mpanao politika amerikanina sy ireo mpiaradia amin'ny Washington ankehitriny. Isan'ny teboka ahiny Europeana ohatra ny hialan'ny États-Unis amin'ny fianarahana maro miaraka amin'ny firenena tandrefana ary ny fanantonany amin'ny Rosia. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany. Soa fa tsara daholo tompoko.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.